Zay no makasika an'iny fa 7 taona katroka androany ny antoko Arema na ny Andry Rihana Enti manavotra ny Madagasikara nisy ny hetsika nentina nanambaran'ireo izay tsingeritaonan'izy ireo izay akoatra izay fotoana nitondrany ny fomba fijeriny makasika ny raharaha politika ihany keo ny andro androany. Ny 7 Martsa 770 no nitsangana ny antoko Arema na ny Andry sy Rihana Enti manavotra ny Madagasikara. Feno 7 taona androany ity antoko izay nahory filoha teo aloha ideratsiraka ity. Teto amin'ny akanjaza 67 hektara no nankalazany ireo mpikambana teo anivon'ny Arema izay fitsingerenan'ny taona ny orenan'ny antoko izay. Nisy hoe Andry vovon Benjamin mpitarika ity antoko ity ny zava-bita ary misy ihany koa ny asa mbola tohizany mandraka ankehitriny eo amin'ny fampandrosoana firenena ka antony indrindra no anan'izy ireo ny filoha ankehitriny Andry hery rajonary mampianana nandritra ny fifidianana. Raha 7 taona ny antoko Arema indro ny verina teo amin'ny fitondrana misy zany ny lafy tsara zay azo songadiny eto amin'ny firenena misy ihany koa ngamba ny lafy ratsiny matoa zavatra tsy miala amin'ny fiainan'olombelona zany na fiainana zavatra anankiray eo anivon'ny tany sy ny firenena. Ny lafy tsara ngamba mba maromaro ihany ny fotodrafitrasa mba natsangany ny antoko Arema tsy hitanisa raha tsy ny fampianarana ny université isaka ny faritany indrindrandrindra ny fotokevitra ny jorona zay isoranay ihany président hery rajonary mampianana zao fa natany Washington dia mbola nivoiziny io fampihavana ampirenena fampandrosoana mirindra mba hisiny le développement équilibré harmonieux isaka ny firenena manontolo ary fanjakana tsara tantana. Fa itsy andanin'izay ihany koa dia misy ny hetsika fampirantiana sary ataon'ny antoko Arema ao amin'ny kianja mitafy Mahamasina. Nanamafy tamin'izany ramatoa Anikiratsiraka sekretera nasionalin'ny antoko Arema fa mifampihavana pirenena no anisan'ny voizin'izy ireo ary vonina ny aradia amin'ny filoha ankehitriny izy ireo raha toka misy ny fito vim-pijery. Raha misy ny fanaovana fampihavana pirenena dia zay tokony vonina foana anampy. Raha ohatra ka misy ny fantsonanay hoe ampio zay anao zavatra ata dia vonina foana zay anampy. Satria tandrazantsika rehetrarehetra ity fa tsy tandrazan'olona ray na antoko ray na hoe ahoana. Ary zay no angamba ny anatra tokony raisina voalohany indrindra amin'ity resaka politika amin'izao fotoana izao dia ny hoe mpiray-tandrazantsika. Raha ohatra hoe tsy mitovy ny hevitra tsy midika an'izany hoe olona tokony fankahala tsy fampiresaka tsy fampidinika intsony fa ny fampiresahana ny sotoavy malagasy moa zany dia mandalo amin'ny fihavanana ary io fihavanana io dia midika zavatra be da be zany hoe tsy voatery hitovy hevitra ny olona zay vao afaka ifampiresaka. Nanamafy kosa ireo mpitarika ny antoko fa iray ihany ny antoko Arema.